2008, 25 juillet 2013, il y a 5 ans, jour pour jour, nous a quitté Irzoura Zafma-Aliou. La TV Plus Madagascar nous fait revivre les moments forts de ses passages dans l'invité du Zouma, ce vendredi 26 juillet 2013 à 20h45. Misaotranao ary mbola misafidy hatrany ny TV Plus amin'izao tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao zao miarahaba tomboky lasy tomboky vavy ary manasa antsika anaraka ny l'invité du Zouma hatramin'ny farany anaraka ny l'invité du Zouma hatramin'ny farany satria vahiny isan'ny sarotra azo tsy dia matetika miteny no vahintsika tao anatin'ny fandarana dia tsy izy zany fa Andriamatoa Irzoura Zafmaleo izay filompanorina ny antoko leader Fanilo ary koa Prime Ministre lefitra teo aloha miarabanao aloha ary misaotranao nanaiko vahin'ny fandarana. Miaraba Ontina, miaraba indrindrandrindra ny mpieno sy mpanaraka ity fandarana ity. Teny aty hoe isan'ny vahiny tsy dia miteny nisy gazety vao omaly ny omaly raha nahita hoe Andriamatoa Irzoura Zafmaleo ny vahin'ny l'invité du Zouma dia nanoratra mihitsy hoe akoatra ny tao amin'ny RNM dia avy eo iny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay niteraka resabe hidirantsika rehefa avy eo dia zao zany no azo lazaina hoe fisehoana ampahibe maso amin'ny vahoaka fahatelo nataon'Andriamatoa Irzoura Zafmaleo indrindrandrindra taorina ny taona 2012 ireny. Dia eo indrindra ny dira koa satria ny ainga teo ngamba ny adefitra tamin'ity taon'ity Andriamatoa Irzoura Zafmaleo ny ainga tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataonao tamin'ny 20 janoary iny tadidiko tsara ny daty satria ny politika rehetrarehetra ary indrindrandrindra ny resaka fifidianana dia hoe ny filoham-pirenena eto zany makaina tsara nomana an'ilay fifidianana ny datin'ilay fifidianana miteraka olana efa napetraka ao iny tamin'ny valandresaka izay mihitsy moa ny ataoko hoe loha hevitra nentina tamin'iny problematika ny fifidianana ho avy io be dia be ny ady hevitra nateraka iny nateto amin'ny l'invité du Zouma fotsiny ara dia efa nisy ny mombanao tao anatin'iny marina tokoa nambaran'Andriamatoa Irzoura Zafmaleo nisy ihany koa no niakatra teto amin'ny fandaharana ary dia niteny mihitsy fa ny filazanao fa 22 février dia fanonganam-panjakana na coup d'état dia fanaovana tsinotsinona amin'ny vahoaka nilaza mihitsy moa ny vahiny tamin'izay fa hoe zavatra aradrariny reny ahoana moa ny ilazanao fa zavatra vahoaka be dia be ny taorinan'ireny 20 febroary reny dia lazainao le izy avy eo fa hoe fanonganam-panjakana taorinan'izay le hevitra be dia be nivoaka mifandray tamin'ilay valandresaka nataonao nisy zavatra mivaingana vahaolana ary ve amin'izao tsika miteny izao azonao satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra ianao nilaza fa hoe alaolana politika ny ilaina amin'io taorinan'izay hevitra rehetrarehetra izay efa mahita n'ilay alaolana ve ianao amin'izao. Ya izaho tamin'ny izy io valandresaka mpanao gazety io dia nanome hevitro opinion zany nomeko ho iaho hoe satria zany no atao hoe coup d'état za io tsy miditra amin'iny aradrarany sy ninona fa coup d'état raha raisitsika fotsiny angambana ny manam-pahaizana rehetra dia mahafantatra raha mijery dictionnaire fotsiny azy ianao zao dia prise illégale de pouvoir zany hoe fandraisana fahefana tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy tsy milaza hoe aradrarany na tsy aradrarany fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna ka ny lalàna antsika tamin'izay fotoan'izay mbola tsy niova hatramin'izao dia hoe misy lalampifitsaranavy lalam-panorenana manambara voka-pifidianana anankiray ohatra fifidianana président république hoe lany rakotona rabe dia aorinan'iny dia misy ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy izany olona lany izany zay ny voalazany lalànantsika dia manontany fotsiny aho hoe tamin'ny 22 février ve nisy filazany filazanavo fitsaranavy lalam-panorenana hoe lany ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ka nafahana nanao an'iny zavatra iny tsy nisy zay dikan'izay zany prise illégale de pouvoir iny zany zay no atao hoe coup d'état zay le izy coup d'état zay tsy voatery hoe misy raha mandrika na inona mety coup d'état institutionnel mety le mpitondra ihany indrindray manao coup d'état misy firenena anankiray mpitondra ihany asa 5 taona ny mandany teo avadiny 7 taona tsy dia hanao référendum ohatra ny eritreretin'ny sasany izy fa tonga dia ataony hoe 7 taona fotsiny zao
coup d'état zany satria tsy ara-dalàna izy tsy laza mihitsy hoe tsy ara-drariny satria izy miteny hoe manaraka ny vahoaka amin'io tsy mbola nisy mpanao coup d'état mitantarany zanak'olombelona ka nilaza hoe tsy ara-drariny ny zavatra ataony zay zany tsy idirako amin'le adihevitra hoe ara-drariny na tsy ara-drariny iny adihevitra hafa iny za mety manana ny hevitra ianao mety manana ny hevitra ao hoe tena ara-drariny tokotra le izy satria manahirana miditra amin'le ara-drariny satria samy manana fijeriny zao ngeny namany filoham-pirenena niaraka taminy tamin'ny fividianana iny dia milaza hoe tsy lany izy fa zay ozy ohatrany niangatra ihany tam'le izy dia zay ka ara-drariny ve lany marina ve tsy lany marina ve le olona miteny en'izany ve satria tsy ao anaty fitonony na tsy meny filoham-pirenena toerana dia miteny en'izany sa tena zay marina raha hiditra amin'izay tsika dia zavatra hafa ndray zay tsy zay no hidirako fa opiniona hoe tia ny lalàna tsy nisy ACC laza valany Andriamatora Valomanana dia zany fa averiko indray zany tsy midika hoe tsy ara-drariny na ara-drariny fa raha zany ny lalam-panorenantsika tsy miteny hoe lany filoham-pirenena zay mahazo vato ara-drariny fa ozy hoe lany filoham-pirenena zay lazay ny fitsarana avo zay no nahatonga anay ny tenako sy le tokony taritiko tamin'izany fotoana zany lidera Fanilo no tonga ny Simay ka nisy niova le ACC no ny resaka didin'ny tribonaly dia hoe lany Andriamatora Valomanana dia nanaiky zay ary manaiky hatramin'izao nahalany azy tsy misy problème ny amin'iny ka eo zany no tiako amariana tsara le hoe aiza marina no mipetraka le adihevitra fa raha ohatra mantsy atao amin'izay hoe misy mantsy sasa manao amin'le mitsikera misy tena mitondra mba hevitra tokoa hoe hevitra ny ampiadiana sasa moa dia mitena indray no asitsy le hevitra misy anankiray zao asa izy zay za moa tsy teo fa voatany velona fa henoko raha tsy izy ny filohan'ny tim Andriamatora Solona natenaina Razoary Miaja dia tony teny hono izy tamin'ny télévision tsy miakina anankiray teto hoe zao nolazaiko ny Herzo izy tokony tsy teny izy zany tsy mahavony ny mpanao politika asa diplômany ihany fa za tsy malaza le diplômany mbola tsy nanana ny diplôma filoham-pirenena koa tsy hitako fa zava-misy aloha no hita dia filoham-pirenena miroborobo no orinasa ny Herzo to tsy miroborobo tsy hitako zay fandraisana zany amin'le coup d'état sy le 22 février fa ngamba mamparara azy marina le diplômako ngamba fa namparara azy ela ka za reny azy anisy an'iny itenena anazy ohatran'ireny tsy valiko reny aza amiko tsy reny ny fanaovana politika tsy ny olona no tsikiraina fa ny hevitra no ampiadiana ka be ny mitondra hevitra tamin'io ka fa ohatran'ireny izy dia ohatrany hoe izay maharesy ihany zany no mahazo ny rariny zay le hoe l'évolution de la situation sur le terrain na ny rapport de force no mahazo ny rariny dikan'izay zany raha dikako amin'ny teny gasy tsotra ho azo ny mpiainoantsika dia hoe satria nandresy tamin'le fanolanany zany ny taty amin'ny ilany dia izy nahazo rariny dia azo ny gadraina ny tarian-daniny satria nanao hoe usurpation sy ny sisy nampiasa vola tsy ara-dalàna fa raha tany zany nandresy dikan'izay zany dia nigadra indray zany reto tamin'izay fotoana izay dia ekena koa zay fo ara-drariny koa satria ny situation sur le terrain nara-pitsy koa zany raha ohatra misy fividianana ka resy indray zareo ka lasa malemy dia azo atao koa indray ve zany mampigadra azy izay tompoko natonga tamin'ny nanao ny valandresaka iny hoe raha izay foana ny fampitaritatsika ty Madagasikara satria ifampiandry ary misy ineny mifampiandry na ny eo amin'ny fitondrana na ny eo amin'ny mpanohitra raha ifampiandry ohatr'izay foana tsika ny malagasy efa mahantra tokony angambontsika hanomboka hiasa amin'izay tena anatrany ity fa raha isaky nisy fifidianana ka zany foana ny verimberina ary mety verimberina tsy milamina io dia za hoe zay no mahaproblématika azy dia ny vahaolana zany zay efa narosoko tamin'izay moa fa hoe vahaolana zany dia ny fanatonana ihany eo amin'ireo akolafiny samihafa mpanao politika sy ny hafa zay voakasiky ny raharaha iny fanatonana dia hoe inona ny tokony ataontsika dia manao accord politika zany hoe vahaolana politika zany ny tokony atao satria raha izao vahaolana ara-juridika ara-lalàna samyny afaka mamely daholo sanatriany zany izy io ka vahaolana politika no atao ary azo avady eo ho lalàna juridika ohatra hoe ny assemblée nationale mifidy lalàna amnistie des événements ou des faits 2002 ny teny ateo hoe hiditra amin'le resaka toe-karentsika satria ianao ihany koa no ny teny teo hoe tsy napoiziko telo taona ty aoriana efa ho efa taona izy zany zao fa tsy telo taona tsony efa taona ty aoriana ho latsaka toko hoe akaterena ohatr'izao isan'ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona mbola naveriny io teny avoloha hoe vita zay le fototra nanangana fototra tsika zay anangana ny rindrina sy ny metoriana goavambe amin'izay tsika amin'izao sisa manaraka izao ianao miteny hoe
latsaka katerena ny vahoaka zay zany ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana eo manomboko zao ary zay tenin'ny filoham-pirenena mihitsy hoe manomboko zao tsika dia hijery amin'izay ny fiantraikany io satria nanaiky izy fa tsy dia nisy fiantraikany tany amin'ny vahoaka le zavatra ezaka natao fa hoe vita ny lalana zao tsika hijery ny fiantraikany any amin'ny vahoaka amin'izay zay ny tiako anontanianao hoe latsaka katerena efa toko hoe manana excuse zany ny fitondrana hoe rindrina iny fototra iny zao tsika anangana ny rindrina. Ya hainao mohatra ny mampatsiahy ny tenin'ny filoham-pirenena tiako ampatsihevina ihany aloha za tsy nahatsiaro ny filoham-pirenena tamin'ny fampielezan-kevitra sy tamin'ny crise tamin'ny 2001 laza hoe fampanantenana zay nataony zay be dia be tsy hiverenako eto fa efa lasa ohatran'ny fandatsahana mihitsy aza ny sasany fa mifamehamberenana ny reny dia izy tsy nilaza mihitsy hoe mila mandahana koa anankitelo fa raha filazany azy sy ny fandraisan'ny olona azy mino dia hoe amin'ity mandat ity dia ho vitan'izao 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 ho hitanareo na niasa amin'izao ny France na an'izao fa sy sisa sy ny sisa zao le izy vita le 4 taona mandat dia lazena mbola tapany voalohany iny asa tsy fantatro zay ve nandraisan'ny vahoaka azy tamarika Soarivo hoe tapany voalohany aloha dia matokisina fa mbola hijaly mbola hijaly kokoa raha zay ngamba ny fampanantenana nataony vahoaka mety ho hafa ny vokatry ny raha ka eo zany aloha dia efa misy hoe tsy dia tena fanaraka amin'ny fampanantenana natao iny zavatra misy zany ka mora no miteny 5 taona ty arina hoe mbola fototra iny fa izao fa tsy zay ny fanarahana tsy nalokaloka tamin'ny vahoaka izy hoe vidio afa za no ny fototra mandritry ny mandako voalohany fa vidio afa dia ho hitanareo ny hatsarahan'ny fiainanareo mandako voalohany za tsy hiditra amin'ny le détail 4 ela sisisa ohatrany hoe kazana ohatrany hoe zavatra hafa moreny ka eo zany le izy dia manontany tena manontany vahoaka malagasy indrindra fa zay vahoaka mihaino an'ity fandarahany ity andao raisitsika ny taona 1 Soarivo sy zao 5 Soarivo zao 9 Soarivo zao efa napetrako ty tao amin'ny radio-pirenena manontany teny sika ny tokantrano any efa taona lasa zay dia manontany zany aminao sy edy amin'izao fototra lasa na 5 taona lasa sy ny ankehitriny ny tombo sa ny hena za dia manao ny hena be satria raha raisiny ka raha mafarany ambany tamin'ny 1 Soarivo ny akarany ty fitondrany ity teo amin'ny bobriko 200 000 francs malgasy atao hoe francs malgasy satria francs malgasy tamin'izay dia aloha mora anaovany le comparaison 200 000 francs malgasy 197 000 moa izy fa bobritsika ny vary tamin'izany 1500 ka hatramin'ny 2000 francs malgasy telonjato ka hatramin'ny 400 ny kilao alors resitsika amin'ny 400 dia 200 000 200 000 karama 2000 va vary 100 kilao zany no azony karama farany ambany ny malagasy tamin'izany azadino fa betsaka malagasy tsy manana akory betsaka malagasy tsy mandray le karama farany ambany akory fa dia iny ny raisitsika 100 kilao amin'izao fotoana izao zay lazaina fa hoe tena ny tsara ny vidin'ny vary zany stable re na vita ny fanjakana na vita azy arivo kilao vary bobritsika eo amin'ny arivo na niakatra azy zany karama farany ambany zay any amin'ny 250 000 moa izy tamin'izay fa zao efa niakatra kely le 270 000 ngamba mahery kely dia araha vary arivo ataovy totaly eo amin'ny 10 kilao sisa azo le karama farany ambany 100 kilao no azo ny karamanao tamin'ny efa taona lasa sy ny vady aman-janakao 10 kilao izao ka manontany na iza iteny na iza iteny na inona ho lazaina na inona ho lazaina hoe ny tsara ve ny fiainanao amin'ny io lafiny hoe sakafo hohaniny fivelomany fianakavianao tao anatin'izay efa na 5 taona zay sany ratsy zay fanontaniana anankiray fanontaniana faharoa ny fandriampahalemana na ambony vohatra na ambany vohatra amin'ny fotsy miangatra re tompoko ny tsara sa ny ratsy ny fandriampahalemana eo aminao eo amin'ny manodidina anao eo amin'ny quartier misy anao eo amin'ny faritra misy anao ny tsara sa ny ratsy tao anatin'izay mino aho fa 20 100 isanjato malagasy moins akanany mpitondra satria izy moa tsy mitovy hevitra amin'ny maro dia ilaza hoe ny ratsy ny fandriampahalemana ka eo indrindra raha ohatra ianao nanome ohatra ataoko hoe tena terre ozy ny teny gasy dia ataoko ihany koa ozy ny teny frantsay dia ataoko koa hoe anome raha ohatra moa nanao fasafasy ngamany hoe tamin'ny olona eo ny fitondrana dia mety hoana fa matetika mametraka an'izay fanontaniana izay dia matetika amin'ny valiny azo dia hoe tsika kosa ave moa tsy mahita
hoe io ny lalana vita ny trosa voafafa isan'ny fitaovam-piadiana anankiray hoentin'ny fitondrana zay solika sy ny zavatra no mampiakatra zay indrindra zay ny tiako anontaniananao mantsy hoe isan'ny ataoko hoe excuse entin'ny fitondrana amin'le raharaha rehefa misy ny tsikerotra an'izay dia hoe tadidio fa misy koa ange ny toedrara iraisam-pirenena zay manery atsika raha teo firenena kely zay indrindra ny anontaniako anao hoana fijerinao azy mety atraiza no ataoko hoe lanjan'ny toedrara iraisam-pirenena amin'ny toe-karena ny firenena kely ohatran'ny Madagasikara mety marina tokoa efa tena goavana tokoa zay zavatra zay amin'ny situation misy atsika amin'izao fotoana io le hoe ohatra hoe ambony niakatra vidinsolika vidin'ny solika zany nge tsy azo lavina niakatra mihitsy ny vidinsolika zay mbola tsisy ohatran'izay ngatetombolin'ny tany hoe niakatra hatrany amin'ny $20,000 tena mbola tsisy ohatr'izay mihitsy niakatra avoenina mahery ny vidin'ny solika eran-tany mbola tsisy ohatr'izay io solika avoenina mahery io a vidin'io daholo na ny gasy na ny mauritianina na ny vazaha na ny amerikanina maninona ary ny any Maurice tsy lasa avo efatreny na avo 10 eny vidin'ny solika any am-popy maninona ny any Frantsa tsy avo 10 eny fa ny eto amintsika lasa avo 10 eny nefa sam'le solika lafo no vidiana zay fotsiny no valiko azy dikan'izay zany misy zavatra tsy hitovizantsika zany amin'ny firenena sasa zay samy vony le solika lafo inona le tsy hitovizantsika volantsika ny totongana saika 100 isan-jato ka na tsy nietsika azy vidin'ny solika iraisam-pirenena dia tonga dia multiplié par 2 izy aloha teto amintsika na tsy nietsika azy maika moa fa nietsika avoeny 2 fois 2 égale 4 dia tsika zany lasa avo efatreny ny sasa mety avoeny fotsiny vidiny vidianany vahoaka azy zay zao dia efa tsy mampitovy asa zay hoafalany zareo amin'izay a fa za tsy mandaha mihitsy hoe nisy ny fiakarany fa azavao amiko maninona atsika lasa avo efatreny na avo 2000 francs solika lasa 10 000 ny sasany tsy tonga amin'izany eo zany mampiavaka atsika dikan'izay zavatra miakina amintsika zany zay responsabilité tsika dia eo mandeha le hoe de taxation ampitotongana vola malagasy sy ny sisa hoe vola fandaniana miopapana ataon'ny fitondrana déficit trésor public finamana be loatra ka mampitombony zanabola sisy zany tsy mamona aminainy reny fa resaka teknika be reny tsy hitra mireny fa dia resaka tsotra sady madio fotsiny no valiko ohatr'izay ka tsy mety tsy ampy zany ny marimarina kokoa filazaina hoe iraisam-pirenena nefa dia indraindray ny vahoaka mantsy ararota ty vahoaka sasany mety tsy mahalala tokoa dia ararota dia zay fotsiny lazaina tsy mijanona eo le adihevitra tompoko fa tokony toiziny lavidavitra vahintsika amin'izao zoma faharoa atao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra zao ny candidat ho filoham-pirenena Hery Zorazafy-Maleo miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiko vahin'ny fandarana ontiana ary miaraba ny mpanaraka ty fandarana ty manerana ny Madagasikara zany hoe azo antoka fa rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Zorazafy-Maleo dia isokatra mazava amin'izay io télévision reo hainao manjery mpanjakan'ireo zany ontiana fantatrao hoe fantatry ny maro za olona mahitsy za olona tsy mba ty zavatra mivilavila na zavatra hoe manao zavatra hafafa mazava fa dia ny fanjakana io zavatra io any vahoaka zany dia azo vahoaka tsy foana na izy tsy hakanavaka ny lalàna misy amin'izao fotoana zao dia milaza fa ny fampalalam-baovao mpanjakana ihany no afaka manely manerana Madagasikara en direct miaraka zany na radio-pirenena na télévision-pirenena ny vaovao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia ny radio sy ny télévision MBS ny filoham-pirenena dia manao zay ataony radio RNM sy TVM zay na dia raha ny lalàna azy zany tsy misy miteny io le hoe izy tsy manara-dalàna voalohany magagy nanareo mpanao gazety aza ohatrany tsy dia heniko io mitaraina an'izany loatra nefa dia tsy ara-dalàna mihitsy izany hoe MBS manao émission directe manerana Madagasikara zany ary raha programme ny antsona azy dia za dia afaka milokaloka aminao fa anisany zavatra rehetra tsy maintsy atao ary ao anaty programmako misoratra zany dia ny fampitaovana indray amin'ny fomba mahomby ireo radio sy télévision mpanjakanareo satria service public ireo a manabe manome vaovao any vahoaka indrindra fa amin'ny andro ohatran'izao hoe mila misafidy ny vahoaka ka raha tsy mahazo vaovao rehetra izy tsy afaka hisafidy zay zany ny programme fanajana ny lalàna ohatra moa tsy mety amintsika ny lalàna na mesakazaka ny teknôlôjia ary tsika hovana ny lalàna azo fanamboarana zany
ary indrindrandrindra koa iaho na inona fiovan'ny teknôlôjia ny radio-mpanjakana sy ny télévision-mpanjakana dia tsy maintsy atevenina satria manana didy hanome vaovaon'ny vahoaka ary ny vahoaka manana zo satria volan'ny vahoaka no miasa amin'io radio sy télévision-mpanjakana io manana zo izy zany azony vaovao satria marina tokoa hita maso tokoa no fianao dia tena mitsikera dia mitsikera dia mitsikera tokoa zany hoe ny programanao zany a tamin'ity indray mitoraka ity satria ny leader fanilo sy Hery Sorazafy efa fantatra hatramin'izay fa efa nanana projet de société efa nanana programme foana fa zany hoe natao a hifantoka bebe kokoa any amin'le zavatra eritreretinareo fa hoe tsy nety nataon'ny fitondrana dia any zany ny ametrahana an'le io moa karazana mety hoe fandrivian-javatra na mety azo atao hoe misy tetikady kely ihany le vahoaka ma tsy dia azonao koa ary zay no anisany nambara taminay tamin'ny fotoanandro ianao Hery Zo rehefa miresaka somary misavoana mamona aminay na vahoaka marina fa mitombona ny resaka ao fa dia to resaka avoleta sy ny sisa tsy dia tena marina zany fa le olona miteny an'izany angamba tsy mahazo azy dia verina hoe ny vahoaka koa tsy mahazo satria zany mieritreritra hoe ambonin'ny vahoaka rehefa izy tsy mahazo a dia tokony tsy azo koa zany ny sasany mety izy tenany miteny io tsy mahazo an'le izy fa le zavatra mazava tsara ary be ny mahazo azy matoa lidera fanilo mahazo olom-boafidy maro de maro manerana Madagasikara indrindra fa any ambanivohitra diky zany a fa tsy dia voatery hoe avoleta dia manahoana ny fomba firesaka viny moa apetrakintsika eo fa mety fandrivian-javatra hoe ny vahoaka tsy dia azo fenona loatra nozy tsy efa mafy koa mahazo azy zavatra tsotsotra ny ilainy zavatra mikasika ny fiainana zay voalazako tamin'ny mpanao gazety vahiny zay nanontany andro any hoe manao fahitanao ny vahoaka malagasy mampalelo ny vahoaka malagasy ao dia vahoaka nona sy mijaly ka ny vahoaka nona tsy mijaly ka mitady mitady androany no hoanina androany dia vahoaka amin'ny teny frantsay tsy afaka un peuple qui ne peut pas se projeter dans l'avenir zany hoe vahoaka tsy afaka mieritreritra lavitra tsy hoe izy sanatria nitondrina na tsy te heritreritra lavitra fa noho ny le fitadiavana sy fahasairanana dia ny androany aloha zay tsy hahafaty androany aloha ka resaka aminy ianao hoe afaka 10 taona anao fototritsika ka zay nataon'ny Iaravalomana angamba tamin'ny 2001 hoe vidio afa anao fototra mandritra ny 10 taona angamba tsy nifidy azy ny vahoaka fa ny fitahany moa ny vahoaka hoe fampandroana aingana sy maharitra sy ny sisa aingana dia niditra ny vahoaka nefa avy eo tonga ny 10 taona aiza le izy tsika ane mbola nanao fototra tsy zay ny fanarahana fitadiavako azy fa ino averiko anindray zavatra fatany dia ny mamparary azy lafo ny vidim-bary lafo ny vidin'ny solika sy ny pétrole otrano lafo ny vidin'ny siramamy sy ny menaka tsy ampy ny fidiram-bola na izy fonctionnaire na mpandray karama tsy ampy veriny fa efa mividy na izy mpamokatra tsy mandray karama raikitra ambany ny vidin'ny vokatra mieny zany ny fa efa mividiny mielafo ny jirama mielafo ny fanafody mielafo ny fitsaboana mielafo ny fitaovana fampianarana ho an'ny ankizy sy ny sisa zay ny fantatry ny vahoaka dia zay zany tsy maintsy lazainy aminy hoe aka azagaginareo raha mielafo ny vary hatria fitondram-panjakana tsy nanao an'izao tetika izao zay lazainay anareo ary lazainay taminy hoe zao misy tetika taxe conjoncturelle sy tsy iverenako ny programmanay am'ireny zay tsy nataony zay tsy maintsy miainga am'le fitsarany zay am'le solika Maurice Kenya manao an'izany dia zao ny fanjakana no manao tolobidy iraisam-pirenena amin'ny solika appel d'offre international tadidina koa le sambo galana teto le hoe nisy problème tamin'ny fitondranam-panjakana malagasy anizy iny any gouvernement mauricianina satria gouvernement mauricianina azo manafatra ny solika zany hoe manao appel d'offre izy zany dia manome tolobidy daholo na galana na sel amin'ny raisam-pirenena sy ny hafa koa dia satria ny gouvernement malagasy mividy betsaka ohatra hoe vidy 10 izy galana mety ray fotsiny vidiny total mety 3 litre fotsiny ty izovena mety 3 litre fa rehefa fanjakana malagasy mety 10 litre andray vidiny vidy ambongadiny izy zany dia mahazo mora izy manao appel d'offre international mahazo mora izy manarak'izay a azo hitany tsara ny hoe tsisy tombaritra miafinafina ny ambadika any satria mangarahara le appel d'offre tonga lay zavatra eto Madagasikara dia azo faninana zay amena ary rokompani reo hifaninanany ny fizarana azy atao anatiny fa tsy voatery fanjakana manao azy ohatrany any Maurice misy atao hoe STC State Trading Corporation zay ny manafatra ny azy ny vary zay ny manafatra ny ino moa ty varim-bazaha zay manafatra ny pétrole dia avy eo matsizara azy am'ireo privé misy
privé total any any Maurice misy reto compagnie mpivarotra solika eto amintsika reto fa reo tsy manafatra amin'ny vatana fa ny gouvernement mauricianina amin'ny alalan'izay tolobidy zay dia afaka mampiena ny vidiny zay mety ho lafo loatra raha mandeha tsy tokatokana le compagnie ohatra fotsiny ire zany azonao tsara am'izay zany ontiana fa tsy de voatery hoe tsikera be fahatany no atao fa miaingy amin'ny zavatra mamparary ny vahoaka ny fanazavana dia milazany tsy mampety azy dia am'le tsikera fitondrana tsy mampety iny mitsoka avy hatrany avy eo ny hevitra hoe raha izay zany a dia zao ny anaovanay azy efa programme zany a akoatra ny tena programme vita fa tsy forsa hoanina koa ny programme anay fa ohatra ny mena fotsiny iny zaho tsy manmetsy iny filotavanomana sy fitondrana nisy zavatra betsaka nahavita ary ny lalana mety eo anatin'izany fa tsy izy rery nahavita lala fa izy nahavita raha za zao filotavanomana raha za zao ny président raha manaiky izy dia mety ataoko ministre ny travaux publics ny asa vavety izy a fa izy zany mahay manao lalana fa za kosa aloha tsy hanao ministre ny vola azy fa asa vavety dia mety ho ataoko tsika firenena mahantra indrindra zavatra fantatra zany ny firenena mahantra ohatra tsika ve a afaka amin'ny teny vahiny tenir tête amina mpamatsy vola hoe mametraka ny fepetra izy hoe zao dia afaka andany zany ve tsika ka le fepetrany fepetra teknika da motiv fa tsy de misy fepetra dimy amby roapolo taona ny resahako tamin'ireo mpamatsy vola ny rahako ny asa tamin'ireo matokisa ianao fa fepetra teknika zany ohatra zao iteny izy hoe tsy azonareo atao ny manao subvention amin'ny vary tsy subvention tsy avelany matetika maheno mpanao politika mpitondra malagasy mbola zo tsy avela banque mondiale atao subvention banque mondiale mbola tsy niteny mihitsy hoe tsy azo atao ny subvention jamais fahadisoana lafiny teknika zany fa nylazay ny banque mondiale sy ny FMI dia hoe tandremo raha manao subvention nareo a dia andany vola aiza no kapanareo ahitanareo an'iny vola iny ka raha tsy mikapa ato nareo a tsy mahazo manao le subvention ato zay ny teneniny fa vitanareo kosa mikapa ato vitanareo dia ataovy zay subvention ko vola ianareo tsy marina mihitsy zany hoe banque mondiale tsy mamela ampitombona nisan'ny fonctionnaire tsy marina zany fa azo atao dia azo atao maka fonctionnaire vaovao tsy zany gel des effectifs zany tsony zao azo atao raha manam-bola ianao ka iza ny fidiram-bola anao miditra ve ny etra mandohetra daolo ve reo onasa rehetra reo mandohetra daolo ve reo onasa mpitondra goavany reo so dia any ny vahaolana so dia amin'ny tsy fandaniana vola be loatra ny vahaolana fa manao subvention na mampianatra karaha fonctionnaire so dia amin'ny tsy famidinany forsa hoanina tsy mandany vola loatra so dia fampianana nisan'ny ny voyage ataon'ny ministre so dia fampianana nisan'ny tobile any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana 4 anarivo ny BDB io hatramin'ny ACC avy atao inona 4 anga secondaire ny maka Omboida avy eo tanina rena sy Omboida to secondaire raha tsy hoe midina amin'le tohatra iny angamba ny 4 iatao inona 4 anaovan'ny tournée indray mandeha isaky 10 taona manina tsy mihindrana 4 amin'ny présidence raha indray mandeha isa-taona isaky 10 taona zay le atao hoe fitsitsina 4 rehefa 500 millions 4 folo zany efa 5 milliards ny ACC fotsiny fa nefa tsy folo ny 4 fa anarivony 4 vidina asagagy tsika raha hoe tsy misy ny vola anaovana aty tsy misy anaovana aty ka zay ny mpamatsy vola raha laninareo am'ty ny vola ozy dia mialatsiny fa tsy afaka anao an'ity zany nareo inona ihany koa mety mbola olaram-pahamehana ho an'ny ataoko hoe flou erzora-zafy maleo rehefa laram-pahamehana dia misy anakiroa voalohany aloha dia laram-pahamehana ara-politika ka fijerena lavitra amin'ny lafin'ny politika dia ny filaminana eto amin'ny firenena fa na inona programme atao calcul économique sy ny zavatra rehetra lazaintsika teo a raha tsy milamina ny firenena raha tsy misy le ataon'ny teny frantsay sérénité filaminatsaina dia tsy isy ny fampandrosoana ahoana ny ametrahanao an'le fahatonitsaina ara-politika satria misy fomba maro mety hoe gejainao daholo ny olona rehetra tsy miteny dia tony fahatonitsaina politika tena koa dia misy amin'izao fotoana zao dia anao efa mitsora keloka zany amnistie sy ny fampihavana pirenena io everiko fa zava-dehibe zay tokony fampidinian'ny malagasy maso a maso mifampijery dia milaza hoe tsy maintsika mifamela heloka ary tombotsony an-danina sy ny akilany zany fa hoe fampigadragadra eo foana isaky misy fitondrana tonga vaovao na hoe famaly faty foana na fampitany lololony foana tsy isy le fahatonina fa dia aleo ohatra firenena maro na niady ny firenena niady samy firenena na niady atrano firenena ray a na ohatran'izany tao Afrika Atsimo sy ny sisa dia aina zareo miavana sy ny famela heloka indrindrandrindra afa mitsoany rototo zany dia tonga ny filaminana ara-politika ambonin'izay
de ho ampidirina programme koa lay etika politika lazena teo hoe ho avozina mihitsy ty fanaovana politiky ty mba tsy hokorotana sy rotakalavo zao isaky misy fividianana anovana mpito ka mampiembotra foana ny firenena malagasy hita fa tsy mahatsaratsika zay. de mbola falitafahoana amitsika rehetra ny tokantrano taorin'izay tsy nionana tato anatin'ny ray volan'izay miarapa tomboky lasy tomboky vavy ary manasa antsika anaraka nyty fandarana l'invité du jour voalohany taoriny ny fotoam-pialan-tsasatra ity vahiny nasaitsika de vahiny tsy de matetika miteny ary rehefa azo ohatr'izao izy de samborona tokoa hoe andona tsy mbola fotoana tokony isin'ny fandarana azy tsy izy zany vahintsika zany Andriamatoa Erzora Maleo zay filompanorona ny antoko leader Fanilo. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiko vahin'ny fandarana l'invité du jour. Miarabanao ntina miaraban'ny mpijery rehetra mpanaraka ty fandarana ty ary misaotra manasa anay fa dia fifaliana lalandava mona dia malakalana aza ny iatrehanay ady hevitra sy fanasana toy izao. Eo ianao miteny hoe tikany tsy tikany tia ho avy indray io ny fifidianana solombavam-bahoaka melohan'ny fotoana niditra ao ihany nefa nareo mpanohitra zay manenjika an'le lalam-pifidianana sy ny sisa tsy misy zavatra mifanohitra ve ny ataonareo? Io tokoa misy olona mieritreritra hoe misy an'izay ary zay aloha raha ny tenako manokana sy ny atoko leader Fanilo dia 5 taona moa zay ny foronany 1992 mbola tsy nisy fifidianana iray aza tsy nandraisanay anjara na inona de nandray anjara foana zay everinay fa raha mbola azo atao zay ny tokony ndraiky ny atoko politika anankiray amty référendum aty fifidianana ty aminay mitovy hevitra mpanohitra maro zay sy ampanara-baovao maro aminay sady misy endrika tsy ara-dalàna no tsy ara-drariny io fifidianana io le teny filamatra mahazatra hoe sady illégal no illégitime ozy mpahalalana hoe misy tsy de ara-dalàna loatra raha zay nitondrana azy kanefa moa ady hevitra ohatrany ady hevitra rehetra ny mpahalalana de ohatrany tsisy mivaky loha fa de raisina hoe mandeha any le fifidianana de tsy ara-dalàna azy iny tsy maharadrariny azy ny filoham-pirenena araka le voalazako teo dia anisan'ny naiky teo ambany ny pression na ny fitakininy rehetra ao anatin'izany ny raisam-pirenena tamin'ny présidentielle tamin'ny décembre hoe ekeko tokoa fa tena ampiasan'ny zao tontolo zao ny ankamaroany ny bulletin unique ohatra zany ary tena mahatsara zavatra tokoa io kanefa tsy ho tratratsika ny anao an'izany am'ty fifidianana filoha république ty fa de amin'ny manaraka dikan'izany zany amin'ny manaraka olo dehibe no miteny olona chef d'état fa tsy hoe olo-olom-poana sanatria tonga ny manaraka référendum tsy novana lalam-pifidianana nefa zay tokoa novana tsy novana tsy anaty lalam-pifidianana bulletin unique ohatra tonga indray de tsy maninona ozy io lafa de tapitapoka moa iny sady référendum de mbola ho volana telo volana taroiny fifidianana président république eny ary de manandevitra teo ihany ny olona tonga indray ty fifidianana anisan'ny goavana raha tsy goavana indrindra orinan'ny filoha république nefa de mbola tsy novana nefa raha légitimement tokony novana satria teny ny fanomezana ary teny nataony filoham-pirenena ka aminay zany mba tsy novana io tsy légitime ndraiky io zany fifidianana sady tsy légal no tsy légitime sady tsy ara-dalàna tsy ara-drariny kanefa mandray anjara zahay satria zavatra maromaro ny atony eo aloha ny fangatahany any potony satria fitan de proximité ty zavatra ty amin'ny any potony zany zay tsy mampitovy azy amin'ny hoe référendum sy présidentielle dia ny base zany na ny fototra de mangataka hoe allo zay hiady fa vitanay ihany miady an'io raha ohatra zay tsara toana ary miezaka ny anara-maso akaiky ka na isy aza ohatra ny ahinay fa manomboka moa zany teritery ny osoka sy ny ana mahazatra nyty fitondrany ty zay fitondrana fanesy teto na isy azy zay dia mba amin'ny tenin'ny français kelikely le marge de manœuvre fa tsy ohatrany tamin'ny référendum hoe 700 ny vato azo ny avadika atria tsy teo mihitsy ny mpanohitra anara-maso azy misy manko ny hoe mpanohitra azo lazaina hoe iringiriny zay ny filazan'ny mpanara-baovao azy de ohatrany CRN ny professeur Zafy reny zany ny fomba fijeriny de tena hoe raha vao mandray anjara de midika fa micautionné an'le zavatra tsy ara-dalàna de nareo zao mety amin'ny fomba fijeriny zareo nareo zany isan'le micautionné an'le izy ohatra koa fantatritsika zao ny arema zay efa misy fizarana anankiroa moa zao ny pomba ny filoha teo aloha dideratsiraka zao reny de tsy mety mandray anjara amin'le fifidianana satria hoe zay indrindra hoe ohatrany hoe micautionné an'le zavatra zay lazainareo mpanohitra fa tsy ara-dalàna mandeha tokoa moa ny resaky zay mikasiky ny président teo aloha Ratsiraka manokana de hoe voalaza fa izy mihitsy
no manakana ny arimana ny namany zany tsy revita za dia malahelo mihitsy maheno an'izany satria everiko fa tokony atsapany président Ratsiraka fa vitany momba azy na inona fotoana ny mahavita azy fa tsy hoe resaka politika izy tsy eto toerana misy ny olona miady eto toerana dia tsy azoko mihitsy inona mbola tadiaviny sa izy mbola manateny hoe iveriny eo ve sa ahoana zay ngamba dia everiko hoe mety nofinofy ihany zany zay aloha tsy mieritreritra an'izany ary tsy de makasitraka n'izany zavatra zany ka zay natao hoe mampalahelo ihany ny mahazo ny akolafy ny sasany amin'ny atoko arema ny président Jean Felipert moa de ohatr'izay fantatra tokoa hoe tsy manaiky ka zao neno le izy madamonitiny ireo milaza tsy manaiky ireo tsy mandray anjara fifidianana mihitsy zany nanenjehana hatrany présidentielle de micautionné an'ilay zavatra entonany zay ty fitondrany ty inona ary ny vokatra azo tam'le teknikany na am'le fomba fanaony zany ka tsy aleo ve mba ny teknikany indray no atao ndraso mba ezahana andray anjara fifidiana na de misy lesoka aza eza ny azy hita fa tsy namokatra mihitsy koa tsy nahongana fitondrana izy na tsy nahasolo fitondrana ka dia ahoana no olazaina fa ny azo no mety ka za mialatsiny fa tsy mety mihitsy hatram'izao za tsy miteny hoe tsy mety ny tsy fandraisana anjara amina fifidianana ray mety misy amy tantara zany amy firenena hafa fa raha mikasika atsika eto dia tsy mety izao atao ny filoza Felibert sy ataony filoha Ratsiraka teo aloha zao tsy mety mihitsy zany fa dia ka de hita moa ho hitao ny fandehany fa ady hevitra moa zany ka dia misy mitolona ny velany misy mitolona atao anatiny samy manana ny teknikany hoe fanaovany azy ny zareo zany hatram'izay enitaona tsy hitako zay namokatra raha teo ny anay marina mety ataony kely tsy namokatra mety pourcentage kelikely no azonay fa ny azy aloha zéro mihitsy no azony hatram'izao tsy hoe fanenjehana azy zany sanatria zany satria samy mpanohitra ihany fa mba tsara ihany angamba ny miroso ny tantara de mba tonga ny olona sasany mba mahatsapa hoe vitan'izay angamba aloha ny azy fa dia ny traikefany sy amaray mandreny azy ny tolo-kevitra na conseil no tena andrasany ny ty tanora ty arina ana zareo zokizokiny reny manasatsika indray anaraka ny fandarana l'invité du jour hatramin'ny farany izay inona fa alinatsika tokoa satria na ny gazety miseho isan'andro androany de fa niresaka sahady an'ity fandarana l'invité du jour izay anasatsika amin'izao aliny zao Nandriamatoa Erzora Maleo zay flou national ny antoko leader fanilo fa sady mpandraraha ihany koa misy antony ny ametrahako an'izay fanamarian'izay aty amboalohany miarabanao tompoko ary misaotranao nanaiko vahiny ty fandarana l'invité du jour ty miarabanao madame Montine ary miaraban'ny Bijery fifaliana lalandavany atongavana eto plateau de TV plus ya maromaro no resahantsika androany mahafilohana antoko anao aloha de resakitsika ny resaka politika mazava ho azy eo ihany koa nefa ny resaka eo amin'ny lafiny toekarena satria izay le nyteneniko teo hoe mpandraraha fa tamin'ity herinandro ty ihany koa no tonga teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavola ny teti-bolam-panjakana 7 fotoana zao afahantsika miresaka an'izay melohan'ny fidianan'ny solom-bavambahoaka azy so de ny fisiny ady hevitra ohatr'izao mety mba mampisy vokatsoa amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny solom-bavambahoaka fa melohan'izay aloha de ny anontaniako voalohany angamba tamin'ity herinandro ty ihany koa isan'ny nivoaka tamin'ny gazety ny mikasika ny orinasa Afoma zay fantatra moa fa ianao ny tompony andraikitra voalohany amin'izany orinasa zany voalazan'ny gazety fa nalefa chômage technique ny mpiasa ao amin'ny Afoma inona marina aloha ny tena zavatra misy satria ny olona vao mamaky de hoe tena fahito tokoa Andriamatoa Erzora Maleo ya misotranao am'izay fanontaniana zay za moa araka ny fantatrareo dia hatramin'ny nandraisako andraikitra politika indrindra fa tamin'ireny tao anaty fitondrana tanaty gouvernement reny dia efa miala amin'ny hoe fitantanana andavanandro ny reo onasako reo mbola misy maromaro moa reo onaso reo satria mbola misy eo amin'ny 7 eo ka dia ny alako izay fitantanana izay fa dia fa napetrapetraka samy manana ny mikarakara azy izao samy manana ny komity mpitatana na conseil d'administration samy manana talety généralny onasa tsirairay ary nantenako zao zangamba tsy ino anao fa na zaza de tsy manana lalana na fahefana manao soni na mamoaka vola na manao soni eo amin'ny orinasa na onasa izy zany no onasana izy ny atony faharoa dia lafiny araka etra fanjakana zany ny afokasika hatram'izay dia ohatra ny
sehatra sasany eo amin'ny famokarana dia misy atao redevance zay miaro ny famokarana avy teto toerany production nationale zany ny ohatra zany ny afokasika ny toka ny labiera ny roma ny siramamy sy ny sisa tatram'izay io le hoe régime malagasy de monopole fiscaux taloha tabac allumette sy ny sisa io misy atao redevance zany sady fidiram-bola fanjakana izy no fiarovana ihany koa nylay oronasa eto toerana amin'ny faninanina avy any velany tamty zavatra napalahelo dia tamin'ny nanomboka tamin'ny heritaona asa ny aton'ny politika ave sa inona dia ny foanana ny redevance amin'ny afokasika izany hoe manomboka tamin'ny heritaona zany de ny afokasika ampidirany ny importation dia tsy mandoa an'le redevance itsony mazava ho azy zany fa miemora zany ny avy any velany ny importation magaga tsy ny foanana ny lafarinina asa izy ny mpandrarao amin'ny lafarinina tsy ny foanana ny orinasa vahiny lehibe de lehibe manao labiera sy ny karazany ny redevance miaro azy zany no tsy mba hitantsika hoe labiera avy any velany mahampifaninana fisitra izy misy fiarovana de ohatr'izay ho any lafarinina tsy ny foanana ny sigara zay orinasa goavana avy any velany fa ny le orinasa malagasy tapoka asa fandrifinjavatra hoe manao afokasika any amin'ny faritany mampiasa olona manjatony ny foanana hoe ataovy zay amora ny importation io asa zay ve ny dikany zay sika mampalera fotsy aloha tsy aritra raha zay mihitsy atin'ny politika dia somary distetika ihany zay nanao an'izany satria zaho erjour azafo maleo tsy olana amiko mihitsy ny mizany reny lasa importateur de ampamboariko any velany any Chine na any Inde zay miara-miasa aminay moa ny afokasika afoma ny mpanjifa tsy alala hoe izy iny namboarina na iza fa dia afarako avy any velany satria moramora koa zany zao ny manafatra avy any velany sy ny foanany fanjakana ny fiarovana ny famokarana eto toerany za zany vao maika mahazo tombony satria roako daholo ny mpiasa rehetra nefa ny afokasika lafoko tsy miova ary ny vola miditramiko tsy miova na mety hitombo azy karaha zay erjour azafo maleo tsy voa am'le izy fa ny piasa any Tomasina misy manao afokasika ny anay any Ambositra misy manao zay novoka nefa moa dia zay zava-misy ka natina na tsy tiany zany zay fanafoanany zay de nahatonga ny fahasarota ny tsena ihany koa zay efa tsena efa miekely voalazako tao no fa efa mividy de mbola moramora koa zany ny manafatra avy any velany teo koa ny briquet raha teo zay betsaka ny manafatra sokotsoko indray zany de saiky azara raha mandoa droit de douane na aby izy reny daholo ny faninana tamin'ny afokasika zay natonga le somary vangongo zany le afokasika vita ka mila ajanona kely ny fanambady fa aleo aloha ailika zay eo zay le chômage technique hoanao manokana zao isan'ny tadidiko tsara tamin'ny fifidianana filoha-pireneny reny isan'ny tsikera nataon'ny mpifaninana taminao ny ohatran'ny reny hoe ny azy ara ny orinasa ny bankropotra ko ahoana moa ny andeha hitantanany firenena zay de zay zao de hitanao tsara ontina tam'izay fanazavako zay fa de tsisy resaka fitantanana mihitsy eo anatin'izany fa resaka hoe sabotage angambany hoe tsoko azy na hoe fanapaha-kevitry ny fanjakana tamin'ny heritaona no asa no miatin'ny politika hoe izay ihany no tratran'izay mba ataovo asa sanatriny zany hoe ataovy zay ahafateny io ataovy moramora koa ny importation aza asina aby asina redevance asa zay zany misy le tsy fahampiny fahefamividy iny kosa aloha angamba de azo antanina daholo zay mpandraraha rehetra na mpivarotra madinika na ny mpijery ny televizion natsika ny tokantrano e miena ny fantsifaniny malagasy amin'ny zavatra ilaina davanandro isa tokantrano miena ny vary hoaniny isa-taona na isam-bolana miena ny menaka tsy fainy satria ny menaka dia ny tombo aby 10 ny vidiny tao anatin'izay 10 taona izay dia mahagaga ny rahan'za zao ny menaka zao tokony amorahana mihitsy ny fidiran'ny menaka importation mba isy faninanana fa mijaly loatra le vahoaka satria to nasa tokana lehibe ihany ny to mamokatra ny menaka eto nefa de tsy zay moa natao fa ny any amin'ny hafa rino ny somary ny ilana vaniny ny menaka ny siramamy sy ny sisa ny fanjifany ny afokasika ao anatin'izany dia niena mihitsy ao anatin'izay manao tsikera ny mpanohatra bon fa zao nefa ny zava-misy hitanareo hoe naomby ve zay zavatra zay indrindra ataontsika hoe tamin'ity fitondrano ny filoravalomanany ity de le fomba fampiasan'ny mpanohatra hatramin'izay ihany ny mbola hoentina amin'izao fotoan'izao am'le fitsikerana de tsy mety voaray an'le vahoaka le izy rehefa avy eo tsapanareo ve zay zavatra zay satria zao ianao zao isaky miteny zavatra ohatran'izany tsapanao ve hoe azo ny vahoaka marina ve zany fanazavanao meko zany sa ny voan'le vahoaka mihitsy koa nefa olana ka zao no azoko ambariny fantaninao teo ny vahoaka malagasy tsy ambaniny zay vahoaka eran'izao tontolo zao eran'izao tontolo zao ny mpanohitra de mitsikera
tsika nanaraka reny politika frantsay eo nzay afaka nanaraka zany taminy ady présidentiel reny tsy misy mpanohitra eto ambonin'ny tany tsy mitsikera zay no asan'ny mpanohitra ka ho tsika malagasy iova am'izay a de tsy fantatro sody zay tokoa tsy mampandrosotsika tsika te iova amin'ny fanaon'zao tontolo zao mitsikera mpanohitra fa ny olana le mpitondra ve matatsikera sa tsy ary le démocratie ve sy ny fanehoany mpanohitra ny heviny ve malalaka sa hoe apahany any no hoen'le vahoaka za zao miteny taminao teo hoe manana ary efa namoakany zany hoe tolokevitra ampianana vidin'ny vary ampianana vidin'ny solika ampianana nyty sy ty ny facture jirama amin'ny vahoaka efa navoakako zany mino afa 700 mijerentsika androany a mety tsy mahafantatra an'izay na tsy nainao nzay satria ahoana za tsy afaka miditra amin'ny radio-pirenena ka ny kamarony vahoaka tsy maheno a za tsy afaka mamory vahoaka ry manazavany zany fa tonga de gadrana raha vao mamory vahoaka hoe jaune rouge za tsy afaka mamory vahoaka ny mitoerana tsy han'ny fanjakana aza atria ampitahorana le tompony hôtel tompony toerana hoe amandray ny jour azafy malao anareo anao fampialaran-kevitra de asinay dia za tsy vitsy ny hainao manjery misy ihany fa misy kanefa voafetra ihany ny azony atao ary nanareo na tsy hiteny amiko aza ianareo de fantatro ohatra ny hainao manjery sasany mba misy ihany ko miteritery mahazo anao fa de engany anareo ary isorana anareo ny tsona zao fantatra fa tsy manao politika nareo tsy miandany aminay nareo tsy miandany amin'ny hafa kanefa de fantatra fa voafetra fa ny tena hainao manjerim-bahoaka de ny radio mpanjakana sy ny télévision mpanjakana ary ny fahafa zay ny rehetra Madagasikara no maheno azy sy ny fahafana manerana Madagasikara sy raha ny tokonay zao de manolona manerana Madagasikara ka mba azo reny olo reny atao koa na tsisy radio sy télévision zany ambanivohitra ty misy olonay daholo any hoe mba nanazava nefa de tsy avela na gadrana na ampitahorana ka mazava ho azy fa tsy miasa zany le fitsipy-dalao afahala hoe tsikera mpanohitra mampandroso firenena ohatra ny amin'ny firenena rehetra erany zao tontolo zao eo zany de averiko anao fanontaniana hoe itsika le fanaovam-pitondra atsika le démocratie veny tsy mety sa le mpanohitra tena mitsikera no manao tsy ara-dalàna satria zany fahafantarako azy de tsikera no asan'ny mpanohitra na za amin'ny resaka hoe anao tolokevitra zany azy e vitsy ny mpanohitra era-tany manao hoe tolokevitra zany e tsy asany zany kanefa moa dia raha mbola azo atao de atao ihany ka zay zany mipetraka le fanontaniana tokoa hoe ny mpanohitra ve diso mitsikera foana sa lay tompo-pahefana tsy manaiky tsikera tsy te ahalala ary manitsakitsaka ny démocratie ka mamitaka ny vahoaka satria tsy mamea ny vahoaka lay vaovao tsy mamela ny vahoaka zany ahazo lay feon-dakolosy hafa hoe tandremo rere olona ty mampitiny ohatran'izao e tandremo rere olona ty etrityny ohatran'izao tsy avela hoen'le vahoaka zay ka gaga avetsika raha tsy mandeha tokoa le démocratie dia raha gaga avetsika raha lazaina fa ny mpanohitra no manaonao foana na ny gazety miseho isan'andro samihafa na ny eny an-dalambe eny de efa miandry fatratra ny fandarantsika androany sy ny vahintsika androany dia Andriamatoa Hery Razafimaleo zay mpanorona sady filoha nasionaly ny antoko leader fanilo miarabanao tompoko de misaotra anao manaiky ho vahiny ny fandarana l'invité du jour. misaotra anareo ary miaraba ny mpijery anyity fahita lavitra ity ia isan'ny antony andrasan'ny olona anao androany de le hoe tsy de matetika miteny Andriamatoa Hery Razafimaleo isaorana anao be deabe ny nanekenao ny fanasan'ny TV Plus tamin'ity androany ity ary eo indrindra no anontaniko aloha inona no natonga an'izay le somary fahanginana elaela zay inona no natonga an'le fahanginana ary inona no mahatonga hoe amin'izao fotoan'izao indray ianao misafidy ny teny sa ve hoe le contexte amin'izao fotoan'izao mihitsy hoe ho tonga ny volana may zay fotoana fihetsiketsehana nisy ny antso nataon'ny professeur Zafy tamin'ny 17 volana marsa tafiditra ao anatin'izay ve nanekenao ny teny androany atria rehefa miteny ny tena de lazaina fa hoe tsy mahalala afa-tsy ny manetsika tsy mahalala afa-tsy mitaraina matahotra fifidianana angamba tsy mahavita sintsizo za aloha tsy hiteny tsy miteny nefa ianao de tsy afeniko ianao madame Aontina fa tao anaty 0 bolan'izay ny olona ray no mandondona ary mino fa ohatran'izany mpanao politika sasany zay mpimaro tsy miteny hoe fa maninona tsy miteny efa mafy mahazo anay inona fotsiny mampanao politika anareo na ohatsy miteny zay na tsy avela ny fanjakana miteny indraindray aza tsikaranareo tsy miteny zay nareo ndray milaza hoe tsy mety zao fahanginana zao to tsisy tsony ny ady hevitra démocratique eto tao anatin'ny volana vitsivitsy zay vahoaka to mitompotrano iny tsy fahatatra itsony zay zavatra misy fa de zay lazay fanjakana anay ihany mila anareo mpanohitra zay miteny zany tsy midika hoe tianay mpanohitra izy na tsy izy tsy de milaza an'izay fa de hoe mila ady hevitra démocratique zay rehetra somary lavalava zay zany no mahatonga hoe be deabe le zavatra nitrangana fifidianana izy ianao
sy ny fahasahiranam-bahoaka indrindra ka tsy mety tsony ny mangina na dia nieritreritra azy ny teny aloha angina mba kapoka ny tena indray araky ny fiteny satria ty fanompoana vahoaka ty ny na ny fahasalamanao na ny vola makarenina na ny aina mandeha daholo za tsy manoe miatra manaina koa fa tena zavatra vidina lafo kanefa tsy kera ohatran'izany mahazo anao zo fototra anananao tsy menanao dia za hoe aloha mipetrapetraka aloha dia zao izy zany miverina indray isorana anareo ahafahanay mitonga eto androany sy ny manaraka aneo zay mba kely azonay entina anjarabriky anampianay vahoaka azahoany vahoaka kokoa tsaratsara kokoa ny zava-misy ka hiatrehany an'izao fiainan'izao sa koa ve mety hoe voadona kely satria ianao mijoro hatramin'izay ary tsy nanafina an'izay mihitsy mametraka anao hoe eo anivon'ny fanoerana ny fitondrana misy amin'izao fotoan'izao ka nisy reny dinidinika na interview nataony masuvo amerikana tamina gazety miseho isan'andro teto amintsika dia nilaza izy ary zay mihitsy moa ny lohateny goavana teo amin'ilay gazety eo ny opposition eto Madagasikara dia inexistante mety zay ve ny nandona anareo dia zay nge misy foana fa aleolo mba hiteny kely raha izany no appréciation nga no fiteny dia makivy ihany amin'ilay ambassadeur fa angamba hoa voatonga izy ka dia na izy tsy mahalala na manao fanina tsy mahalala izy satria raha nilazany tsy tokony ho zany ny fietsiny kanefa moa dia zay nolazainy ka mino fa anjarany tsirairay ary ny zava-misy io no mandresy lahatra azy amin'ny tena zava-misy fa zay zany anisany marina ny ianao mitarika anay ny zavatra ohatran'ireny hiteny bebe koa na dia eo aza tsy fahafahanay miteny amin'ny ainao manjery mpanjakana sy amin'ny ainao manjery zay mahenika ny Madagasikara na eo aza tsy hafahanay mamory vahoaka satria vao mamory zay dia zone rouge tsy mena autorisation sy ny sisa ary zay no mba avaliko sahady an'ireny tsikera ny ambassadeur américaine ireny alohan'ny hitsarany ny opposition maninona moa izy raha mba mangataka amin'ny fitondrana hoe avelo mba hiditra amin'ny ainao manjery mpanjakana raha olona reo aleo mba amory vahoaka koa reo ilaza ny heviny zay ny tokony ataony satria izy laza fa izy champion de démocratie zay ny tokony ataony fa tsy ny mpanohitra ny tonga dia tsarainy hoe inexistant tsy mangaliko tsika raha ny Amérique latine lasa mivadika daholo amin'ny amerikana ny olona zany tokoa ary mety ho fisanatria fihetsika zareo ka tsy mety zany fa zay dia mieritreritra hoe tokony manampy izy ny démocratie ty zay no lokalokany dia afahanay ny teny mba avelohany izy madame Montina mankataka amin'ny mpitondro zay mpitondro zany resako eto fa tsy hainao na TV plus mba avelohany izy mba hiteny indray mandeha isam-bolana ao amin'ny ainao manjery mpanjakana dia ho hitatsika eo raha inexistant tokoa ny opposition raha tsy tiany olona tokoa ny opposition raha tsy mahita ambara tokoa ny opposition raha tsy manana disiapoka tokoa ny opposition fa zavatra misy zao arenao mpanao gazety mahafantatra an'izany dia vao tsy ela asa herinandro fa tapabolana zay ny ministerany serasera dia namoaka taratasy ho anareo milaza hoe tandremo fa tsy maintsy équilibré tsara ny vaovao so nareo miandanindany ohatran'izao fa tsy maintsy ataonareo mampanao gazety anareo mandanjalanja ny vaovao na miaviato sy ny andaniny sy ny akilany engany ny MBS mba hanao an'izany fa raha zany taratasy zany no jerena ataonisy mivoaka gazety zay dia tokony hidy zany ny MBS satria ny MBS hatramin'izay ny foana mbola tsisy mpanohitra naray aza niditra tao tsy mifandandy zany ny vaovao mivoaka ao nefa izy mpitondra no teny hoe tandremo fa mahavoasazy sotonina ny lisansy ny fahazahoan-dalana raha ohatra nareo manao vaovao tsy mifandanjaka asa manaraka mba MBS no invité ohatran'izao andrasan'ny rehetra zany amin'izao fotoan'izao ny resaka ireo manimona ny fanovana ny gouvernement na ny fanovana ny membre ny ministre sasatsasany amin'ny gouvernement tsy fantatra moa zay tena ho avoakan'ny filoham-pirenena eo mikasika an'izay zavatra zay andrasan'ny maro tamin'ny rehetrarehetra tadidiko tsara mihitsy ny filoham-pirenena tamin'izy nanao ny fianianany tamin'ity mandat faharoa ty tany amin'ny volana janoary fito amby roa arivo tany dia niresaka izy niresaka hoe ouverture tamin'izay fotoan'izay nandeha moa reny gouvernement rehetra reny tsy dia tena nahitana an'izay endriky ny hoe resaka ouverture zay fisokafan'izay amin'izao fotoan'izao vita daholo ny fifidianana mety eritreretina ho an'ny mpanara-baovao sasany hoe efa milamina
tranquille amin'izay ny fitondrana fa efa nazy dolo ny androm-panjakana rehetrarehetra ka raha misy vea zay ouverture na fisokafan'izay amin'ireo manima manaraka eo azo eritreretina ve ny hoe mety idiran'ny leader fanilo ao anatin'izany gouvernement tavaovao zany efa dehibe igny ny tenin'ny filoham-pirenena hatramin'ny na filoham-pirenena azy eny taona zay nefa ny akamarony dia tsy tafavoaka na tsy nitaterahana fahamarinana sy fahamasinana ohatrany hoe raisika tsotro zany fa teny mamfonjany ireny ary nazahoana fony olona maro ahoana aizany fahamarinana aizany fahamasinana partenariat public privé 3P zany nalaza be dia tsika rehetra tamin'izany 3P aizany 3P 2P aza tsy nisy to 1P sisa angamba fampantrona aingana sy maharitra tsy asiko commentaire firy eny taona zay totongana daoly ny fahampiainany ihany ny mpampianatra tsy zarizary ny karamany ny tsy anasa moa dia efa tsy resahana tsony mivarotra majinijinika tsy mahita ivelomana tsony tsy mahita atao ny be dehibe ny zavatra tsy mandeha eto amin'izao fotoana zao ny vidinetana tena manahirana ohatrina vidiny menaka tamin'ny 2002 ohatrina vidiny menaka amin'izao fotoana zao be lavitra no fisotro ny vidiny solika ny pourcentage fisotro ny vidiny menaka raha tsy diso aho diso raha diso fa eo amin'ny 3000 mialatsiny amin'ny teny français 3000 FMG teo angamba izy tamin'ny 2002 dia ny essence teo amin'ny 3500 teo zao ny essence 12000 ny menaka 15000 16000 20000 aza nefa nina ny kuerizantsika hoe tsisy ohatran'ity pétrole ity diso ny mpanaramaso ny menaka no tena anisan'ny niakatra indrindra ka zay no ataoko hoe rehefa tena jerena tsiraireny le zavatra be le tenin'ny fanaovana ka mantany ianao hoe raha isy ny ouverture raha isy ramany tsy fantatro nitsy raha ohatra isy ny remanimana tsisy zaza manontany tena hoe ilaina ve zany remanima zany io ngena izy na izy eo izy ihany no manapaka olona tokana ihany no manapaka ka na ovana azy moa le olona mpanataterina le mpiara-miasa dia raha misy zavatra anareo ataontsika mampiavaka nyity fitondrana ity madamontiny mialatsiny fa ohatran'ny voateranonona olona maro dia tamin'ity fitondranyity misy faniliana indrindra ny mpiara-miasa akaiky zay fototra na fitondrananao raha tamin'ity fitondranyity fototra sao dia atomboka eo amin'ireny atao hoe tsotra indrindra ngamba taditsika nareo mpanao gazety angady idera-kotoary soa reny izany tsy ny aiky fa reny ny tena tanakavanana nanetana tamin'ny 2002 nanao zay karany ara-valomana nao fitondrana tsy ampifivolana dia voataka raha maka nyreny any reny maka ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany ry andembololona jona ry zamaka komba garde d'accord tsy fantatsika ma tena any reny fa fainoko azy dia reny efa ela no hoe mba mitaky ny zony sy ny any nefa dia to tsynikeny filo dia hoany dia aveo averiny indray atsony indray dia farany ny motapaka iny le zavatra zany olona matena ngara Jameson dia zao ny gazety milaza fa dia ohatrany ilainy vaniny nga Sila ny interdit d'antenne tsy mahazo miteny amin'ny radio sy télé-panjakana tsony nga Jacques Sila zay anisany olona nakarisa niady tamin'ny anteneram-pirenena tamin'ny mpanohitra erovana ngara-valomana ngara Davidson raha nisy ministra ngamba tena hoe ataontsika hoe tena nitsofoka lalina alohana sy ny sisa sy ny chief of staff mba nisy nanontany ve na hoe aiza moa nefa raha ny chief of staff zay tanana karavanandra valomana ampifilora valomana iny ka jereo fa le olona reny ihalany iriko zay azo tanakavanana io satria lehibe ny institution anisan'ny lehibe indrindra ny araka taminy premier ministre zany président ny assemblée nationale président ny sénat conseiller ny ministre ny garde du corps ny rehetrarehetra zay mandidina miara-miasa aminy ka nafona namafy ny fototra ny fitondrana magaga fa ohatra ny voailika na voataka nangalitra daolo ve reny olona reny tsy nahay daolo ve reny olona reny sa nanao fahadisoana daolo ve reny ia David Rajoelina moa tsy sarotsony dia zay ny fidy ia Zazara Mandimby Arsona vice premier ministre zay tena flamatra be nefa aveo dia tsy tahita teo voataka nangalatra daolo ve reny za zany tadiavinao hoe misy ouverture ka avy indray nareo dia aveo raha pitso hoe ay tsy mahavita azy le rezo fa asoriko nganao ny iaro am'izay fa dia ilaza tokoa na hoe tena tsy mahavita herezo fa tsy zay loatra ny zavatra lehibe tsy hoe fa fandraisana za hoe mahavita azy sa tsy mahavita azy fa raha tsy mipetraka tsara ny fototry ny fiaraha-miasa sy ny fitantanana an'ity fireneny ity fa atao ohatran'izao dia
tsy intéressant ozy ny fiteny tsy de misy atony tokony hidirana ao anatin'izany fotoana zany. Nisy reny fivoriny ny mpanohatra tetsy amin'ny villa Elizabeth, tsy teo moa ny professeur Zafy fa fantatritsika fa nanomboka tamin'ny 13 marsa nisy an'iny le taratasy antso mikasika ny resaka transition na teteza mitiny na lefany fantatra fa misy olo tena hatrany ianao tsy makany fa misy olo tena hatrany avy amin'ny antoko leader fanilo manatrika an'ireny fionana miaraka amin'ny professeur Zafy reny midika ve zay fa isan'ny manohana ny hevitra transition na teteza mity io ny antoko leader fanilo. Inona moa no andrasana aminay mpanohitra amina toerana républicaine? Inona no andrasana mpanohitra ty mpanohitra ty indray lasotrany sanatry devoly raha mien'ny mpitolotsika tsika resaka ny masovo amerikana sisa teo manao fitsarana apahabe maso fotsiny zao hoe zao ny andrasana mpanohitra aloha dia ny fisiny tsy de existe ozy viteny zay misy ara-dalàna ny statuinay agnaminy tsy verenako leader fanilo. Ny ankatana mpanohitra dia hanana membre sy mamory zany membre an'izany araka izay azo atao na congrès zany na hauteur zay nanao ary manao an'izany. Ny ankatana mpanohitra dia hanana programme ngamba mandainga na raha tsy eritreritra zay milasa fa tsy manana programme erozoa zava-maneo sy ny leader fanilo fa natseona hoe ombiany isaky misy fividianana indrindrandrindra mana programme zay. Ny andrasana mpanohitra dia ny hoe ny anazava ny saim-bahoaka araka izay azo atao zay manazava zao ataoko zao fa tsy fidiny anay raha ohatra tsy afaka miakatra amin'ny TVM na amin'ny RNM na hoe tsy avela mivory na mivory tsy problème tsy noho izahay zay fa zay dia manao zay asa zay. Ny andrasana mpanohitra raha mbola azo atao dia mandray anjara fifidianana manolombofidy nanana aleo ataoko hoe nanana ny leader fanilo satria nareo tsy nandray anjara zavaiko nanana satria nisy fifidianana zay mbola azo idirana ihany zao mifidianana tsy azo idirana 100% tsy misy an'izany 100% zany tsony eran-tany raha tsy eto ka raha mbola zay mbola sainao miditra am'zany fa 100% ny règle tsy mety zany ka zay no ataoko hoe nanana zany na de tsy de parfait aza le zavatra manao proposition zay nanao proposition haute cour de justice ty budget ty tsy mety be loatra budget ny présidence fa atakalozy vary ty ho an'ny fivondronana be loatra hoe vangoany amin'ny présidence ny vola zao ny réforme budgétaire angatanay amendement amin'io budget io zany ny asan'ny mpanohitra nataonay daholo anie zany akoatran'izay tsisy asan'ny mpanohitra hafa midina an-dalambe iny problème hafa ndray asan'ny mpanohitra na mpanohitra iny na vahoaka tsotra manao zay fa tsy asan'ny mpanohitra normalement zay dans des conditions normales matoa zany vao teridina an-dalambe satria iny ny tiako hidirana matsy hoe ny olona misy mametsiny hoe zay efa mijaliko nareo tsy hita sisisa matoa mina zay dia fa tsy mandeha tsony daholo zany le règle normale natao teo fa mbola règle normale re andray matoa masovo amerikana no raha mbola règle normale re andray matoa filopirenena sy nareo mpitondra izahay mpanohitra dia nanao ny asanay fa tsy fidiny anay raha tsy eno zahay zay no ataoko hoe aloha ny tsarana anay aleo ary zay mba hiteny ambeo alalana zay edio reso lahatra fitondrana io ahafahana miteny ahafahana isy ny financement des partis ahafahana manatsara code électoral ahafahana sy nisisy eo anao vao mitsara hoe tena tsy mahavola mpanohitra zay zany ny zavatra misy fa raha izao tsy afahantsika milaza zay ary zay ny mampikatso ny firenena satria le mpanohitra am'izay fotoana zay ny sasany alay-panahy hoe androvotsia désespéré dia asa zay mety efaran'ny rahapirenena ka zay ny matoa hoe mety misy tendance samihafa hoe eo amin'ny fanoherana sy eo amin'ny fitondrana zany mety misy olany ka andraikitry ny mpitondra no mandanjalanjan'izay ka manao zay tsy ampahafana anytoedra raha eto amin'ny firenena ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny démocratie sy ny république. Raha ny position an'ny CRN dia efa mazava ny azy hoe efa tsisy lalana hafa-tsony afa-tsy io resaka transition io resaka fifidianana ianao teo ny teny hoe efa tsisy idirana tsony 100% manaiky ianao fa ny règle zao efa tsy normal intsony fa mbola tsy te hidina eny an-dalambe na anao transition nareo fa mbola manome fotoana ho an'ny fitondrana hoe no hoe mialanenina sy tsy mialanenina nazavaiko teo fotsiny anie dia hoe azo atao dia azo atao tsara manao fanoherana eran'izao tontolo zao rehefa voaja ny règle du jeu raha tsy manaja règle du jeu na tsy pitalao ny mpitondra eo ny namana hafa anatin'izany ny communauté internationale sy mpamatsy vola ny fiangonana société civile sy ny hafa afaka miteny azy dia manontany ary
manao ny asany daolo ve reo fa tony hitako indraindray le comité international sasany to izy ndray azany manampitrotraka hoe tena mariny zany fa mitombona nyle fitondranty fa tena tiany vahoaka io stable io fa retsy eny tena tsisy tsy manao ny asany izy rezay atria fatanjara fa ino akatsika tao ny resaka le fifidianana tsika teo ohatra ndray aloha tsika hanao forcé hoe ara-dalàna ny fifidianana iny a de za tsika malagasy zany tena olona tsisy ilana azy satria androany tsika moins 20 apitsika plus 100 afaka apitsika moins 40 tsy lojika ane zany tsy lojika fa tokony constant tsika tsy mahita ny andafo zany hoe nandresy inga Sarkozy aveo mandresy ndraiky kavanana tamin'ny municipal tsy mifakaiza fa tsy hoe 80% Sarkozy tonga municipal 20% ndray sisy any Sarkozy sy ny ekipany tsy misy an'izany atemitsika no misy an'izany donc amiko tsy de tena fidianana zay ny farany angamba de tiano tiako ho amafisany misy mpanohatra anglisy mpanaramaso raha politika aty Afrika manana théorie zay izy zay tena maresy lahatra théorie izy de tena winner take all zany hoe ny problème anao aty Afrika ozy satria mitany tsy tena démocratique moa zany ngamba tsy de voatery hoe Afrika dia ny rehefa mpandresy zay mandresy dia lasa daholo ny zavadrehetra tiano razaina am'izay de zao raha ianao zao lasa président 55-60% ntsika tao zao 54% nga misy teo premier tour de vita tamin'le farany teo 54% nefa rehefa tonga fitondrana izy raisiny daholo ny fahefana rehetra potehany tanteraka ny mpanohitra zay 46% ny vahoaka nefa raha mpandraraha iny mpanohitra iny dia abjaliny tsy meny fandrarahana na abjaliny amy lafiny ehitra sy ny karazany fonctionnaire iny tsy mahazo toerana mahazo affectation disciplinaire raha ohatra ny olona sisisa anaovanatso zay ny tanjony dia ny anao zay 0% ny mpanohitra ao aminy mandritra fitondrana fa zay o mapetipety azy 0% all winner take all fa tsy mba hoe maka zay anjara ny meny vahoaka azy izy hoe ianao majorité règle du jeu moa zay majorité ny mitondra fa tsy midika zany hoe ianao ny tompony rehetrarehetra ny tsika volany izy dia tadiaviny ho azy daholo ohatrany hoe misy championnat baolina zao baolina kitra hoe coupe d'Europe de ianao zany nahazo tam'le finale lefa mazana be resinao ianao ohatra hoe Juventus ity Bayern de fa naresy ianao telo sy roa iny fa anao maresy zao tsisy championnat tsony za foana champion eto fa tsisy match tsony zay le izy zay ohatra hoe za tsy mila adversaire tsony zany fa manahirana tsy afahako miasa fisiny adversaire fisiny Bayern io manahirana zany hoe rehefa miza zany lany winner take all de iozy mahatonga ny vahoaka sy le apahany mieritreritra ny tena ny voailika nefa demokrasia izy mety nanana 700 telopolo tsy fantatro voailika de rehefa voailika zay izy de tsy fantatro tsony zavatra mety ho ataony de tsy milaminy zany zay mahatonga ny instabilité ozy aty am pays en développement na de miafina aza le mpitondra aveo hitanareo fa 100% nenay de 100% mety tsy de voatery ho alatra amin'ny tena hoe mahalatra azy fa noho izay tactique zay tiana tokoa nefa 100% saritsarany fotsiny fa tsy 100% tena any ambifony vahoaka isarantsika BDP Andriamatoa Herzou Razafimaleo zay Front National ny antoko leader fanilo nanaiky ovahiny ny fandarana l'invité du jour tamin'ity androany ity fotoana elaela ho araka ny nambarako teny amboalohany tsy nitenenany de somary nanararotranao kely zay androany lavalava kely ny fotoanantsika mihoatra amin'ny isanandro satria nisy ny zavatra mba tiany mpanao gazety resahana satria miainga avy any amin'ny vahoaka ihany koa ny fanontaniana apetraka aminao toy ireny isaorana BDP ianao nanaiky ovahin'ny fandarana isaorana ihany koa sika rehetra tany tokantrano zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary de manome fotoana ho antsika indray amin'ny herin'ny toy izao mandra-piona tompo klasy tompoko vavy